mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Falmerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibesika amin'ity alarobia ity fifaliana ho anay trany ihany koa ny mizara ny ten'Andriamanitra vatsika tsirairay avy. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavakisika. Ny Andriamanitra tsara izan-danitro mbola misaotra anao izay mbola mihaino izao fotoana izao indray ahafahanay mandika ny teninao. Tompo malala ho atao amin'izay mba ho tiany zavatra marina, ho tiany zavatra mahitsy ary koa ho tiany fahamasinana rehetra avy aminao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe mahatsiaro mandrakariva ny fanekeny. Ny lohahevitry ny fitsaran'Andriamanitra dia miteraka fanontaniana lehibe anankiray. Manao hoe ahoana no ahafahan'ny vahoaka an'Andriamanitra manana fihavanana amin'Andriamanitra sy mahazo antoka ny amin'ny famonjena amin'ny fotoanan'ny fitsarana. Nandry fa izay ny vahoaka an'Andriamanitra satria napetra ny taoziona ny fonenany ary nampiorina amin'ny fanekeny mandrakizay tamin'izy ireo ho fananany sarobidy. Tsy mampanantena fotsiny Andriamanitra fa tsy handaniny olona ny fanekem-pihavanany. Miasa amin'ny pahavitriany izy mba hitazonana azy ireo voaharo ao aminy. Namela amin'ny fahotana izy mampianatra sy mitary mampahery ny olona ihany koa. Ny fitsaran'Andriamanitra dia nomena mba hampitodika ny olona ho amin'ny fahamarinana sy hanehoana fa miay azy ireo tokoa Andriamanitra. Ny Salamo 5:100 amin'ny ankapobeny dia mampiseho ny fahatokinan'Andriamanitra amin'ny fanekeny teo amin'ny tantaran'ny Israely. Tamin'izay rehetra nitranga na ny tsara io na ny ratsy dia tena Andriamanitra teo mandrakariva. Nitarika an'i Josefa ho an'ny Egypta izy ary tamin'ny alalany namonjen'ny olona sy ny firenena tao amin'ny faritro nandritra ny mizary mafy. Ny Tompo dia nanangana Mosesy hitarika ny olona hiala amin'ny fanandevozan'ny Egyptianina izay nataony tamin'ny famantarana sy fahagagana ho azy ireo. Nomeny Tompo ny olona ny tany nampanantenainy sy ny fiarovany lalandava. Nampitomboiny izy ireo nanafaka azy tamin'ny lehibeny ary nanome an'ilay nilainy isan'andro. Tsy sarasalana fa ny Tompo no mifehy ny zavatra rehetra mahakasika ny olona ary fahamarinana izay tian'ny mpanao salamo tsy ho adin'ny vahoakany izany. Rehefa tsaroan'Andriamanitra ny fanekeny dia mihoatra noho ny fahatsiarovany tena na ny fitadidiana izany satria mitarika ho amin'ny asa afoana tokoa izany hanao zavatra tsara. Dia toy izany koa rehefa tsoina hahatsiaro ny fahagagana sy ny fitsaran'Andriamanitra ny olona dia midika izany fa tokony hiaina amin'ny fomba manome voninahitra an'Andriamanitra ny olona. Ao anatin'io fanekeny io ny fiantsoana voalohany an'i Israely dia ny hijanona hijoro mahatoky amin'ny fanekena amin'ny fitandremana ny lalàn'Andriamanitra. Antsoina koa ny vahoaka an'Andriamanitra mba hijoro ho vavolombelona momba an'Andriamanitra amin'ny firenen-kafa satria tiany Jehovah ny firenena rehetra hiaraka amin'ny Israely olona. Noho izany dia izao tontolo izao dia voary ao anatin'ny fanekem-piarovan'ny Andriamanitra tsy toa sy mpamondra fo. Izany dia tsy tokony zavatra atao hampatahotra izany ny fotoam-pitsarana fa tokony hatsiarova amintsika mandrakariva ny fanekeny Kristy ho amin'ny vahoakany dia ny fanekeny ho anao ihany koa ary indrindra ny hatsiarovanao ny fahagagana sy ny fitondrany sy ny teny fikasana izay efa nomeny antsika tsirairay avy. Ka izany anie hanosika antsika koa mba hijoro ao amin'ny fahamarinana. Izay efa natolotr'Andriamanitra ho antsika hatrany. Rehefa afakisika, rainay malala tsara indrindra mbola misaotra anao izay fa Andriamanitra manome fanantenana ho anay ianao. Matetika rehefa ny teny hoe fitsarana no tononona dia tahotra ny fanameloana
ary ihany koa ny fahafatesana. Ianao kosa dia mampatsiahy anay fa tokony hijery mandrakariva ny fitantananao ahatsiaro ireo teny fikasanao izay vazanako ny fidinao. Ka ireny teny ireny anie ahatonga fijoroana ho anay sy tsy salasala izay nitory ny fahamarinana rehetra avy aminao. Dia ampahirezo ny fonay tsirairay avy eto na aiza na aiza toerana misy anay, mba hatsiaro ny fanekenao izay ary hatsiaro ny fitiavanao lehibe sady mahagaga. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.